Maro ireo mpanao politika mpikambana ao anatin'ny antoko politika nanatrika ny Andriamatoa Azo Andrinanarivelo tamin'ity andro androany ity. Isany amin'izany ohatra ny mpikambana ao anatin'ny antoko avy, ny antoko avy sy ny fifidianana kosa no entina antsika ao anatin'ity fanadihadiana irana vola ravavy sy Tsirako Tarson ity. Tsy manana candidat ofisialy iraisana ny avy hatreto satria tsy mbola nisy ny kongresy hoe Andriamatoa Laurent Ramarsan, sekretera jeneraly ny atoko ny asa vita no ifampitsarana. Raha ny tsikaritra dia misampana efatra ny lalandreo mpikambana ao anatin'ny atoko avy, ao ny manaradia n'Andriamatoa Azo Andrinanarivelo, ny manaradia ny Filoha Teteza Mitandra Rajoelina, ao miaraka amin'ny PDS n'Antananarivo Edgar Razafindrava ary miaradia amin'ny PNG ny Rabetsarona Sylvain. Mizara ve ny atoko avy amin'ny fifidianana ho avy izao? Ohatra amin'ireny hoe avive Andriamatoa Miantso tsy avy izy sanakana fa miara-miasa foana amin'ny avy amin'ny foto-kevitra maro sy ireo fampandrosoana izay niarahana nanao teto amin'ny tanjona firenena indrindra tety amin'ny Faradrano dia amin'ny commune izay meneketany. Aminay zany dia tsy voagnana akory fa ela fiarahana amin'ny ahiaza ny zany ny atomaboko aty izao amin'ny fanasana izay natao amin'ny filatsako fidina zay zany mikasika ny mikasika ny avy manokana zany dia hoe anatiny any koa ohatrotra hoe ao Mosina koa fatanareo fa misy président national ray misy ao ny coordinateur général gasa ny antony lanto miasa tsoroky ary tsy tena matsiratsika zany hoe amin'ny ankapobeny zany noho ny fahamaroana alazana hoe cadre anatiny avy izay miarantola amin'ny mandeha fampianarana rahapirenena dia misambatsapana zay zay no tena fetana ka hoe misaratsaraka ny avy tsy misaratsaraka misy division technique du travail angamba misy eo resaka politika fa leo misaraka tsisy dia raha vesana Sylvain sy ny PNJ va surtout ny PNJ raha nagravaky nareo tonga dia teneniko président national ny coordinateur général national ny PNJ tamin'izaha député journée taona izy ny deuxième journaliste ny avy izy. Araka ny fanazavana dia mbola tsy atateraka ny Congrès national ny atoko avy izay firoana Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana fa fifanarahana nasionaly ny tanterahany ity atoko ity. Fifanarahana izay mety ho tanterahana amin'ny faran'ny volana aprily ary andraisana fanapahan-kevitra mikasika amin'ny fifidianana.